Raha ijery ireo fotodrafitrasa masana ny fifamoivoizana kosa isika dia maro ireo lalana no simba tanteraka eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Raha ny anambara ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra ary moa dia efa eo andalam-panamboarana ireo lalana eto an-drenivohitra izay izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa manomboka amin'izao fotoana izao ny fanamboarantsika lalana zany eto Antananarivo be dia be tokoa ny simba. Ny fahitana azy zao ny manodidina ny 9,000 metatra tora-droa ireo lavadavaka lalana simba eto Antananarivo, ary efa miezaka ny tompon'andraikitra izahay ato amin'ny département ny asa sy fitsakozana fotodrafitrasa mamerina zany ary miaraka amin'ny orinasa kolasy. Tsy adino moa zany ny mpamatsy vola amin'izao fotoana izao satria nandritra ny fiafaran'ny taona sy ny hoe zao mendo zao ny taona dia mbola ny fond d'entretien routier zany miaraka amin'ny ministère ny travaux publics no niantoka n'ireny fanamboarana teo aloha ireny. Fa zao zany vita ny teti-bola ny commune urbaine Antananarivo izay voalanin'ny conseil municipal teo dia misy mananteny tsika zany fa tsy hanana olana ntsony rehetra atsoatsy amiankina ihany koa aloha naovana antso amintsika vahoaka rehetra satria arakaraky ny vola ampidiritsika vahoaka zany amin'izay zavatra rehetra hoe tokony andoavana vola eto amin'ny tanàna Antananarivo izay nametrahana ny teti-bola iny goavagavana ihany ny infrastructure tokony amboarina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ka zany rehetrarehetra zany zany mitsona amin'ny vahoaka fa tsy hoe koa rehefa misy vola voninao fa le vola avy any amin'ny vahoaka zany mietra sy ny zavatra rehetra na any amin'ny parking ny eny amin'ny spectacle rehetra zay atao zany rehetrarehetra zany vola tokony hidina fanamboarana construction zany reny permis de construire sy ny vola tokony hiditra ato amin'ny tanàna Antananarivo dia anjaratsika zany no mameno an'izay ary indrindrindrindra tsy adino hoe satria lalana ny resahana ho anareo mpitondra fiarakodia vaventy na le hoe taxe de roulage zany tokony anantona ny tompon'andraikitra mba tsy isian'le ina moa le fiteny le hoe gidragidra eny amin'ny anina eny fa efa masika dia masika tokoa zany ny tompon'andraikitra rehetra ny fitakina amin'ireny izay adidy aman'andraikitra ho aloha.